ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia misy ifandraisany amin'ny zavatra ananany ary tsy afaka aneo ninoninitsika na izara ninoninona akory tsy zavatra voaraintsika anio ary dia faly miarabanao sady fa ifandrain'Andriamanitra mahery ianao amin'ny alalan'ny teniny atiako nisy atokantrano anatena zavatra iandrandra zavatra anana fahatokiana fa tsy resaka zava-pony sika androany maraina fa iresaka zavatra misy antony sy fahatsarana goavana loatra momba an'Andriamanitra sy ny tontolo manodidina azy ianao miatrika amin'ny fiainana miaraka aminy ko araho ary zao fandaran'izao androany maraina fa hitondra vokatsoa ho anao sy ny fiainanao ary ny taranaka osonao avinao ray manontolo vavaka sika ray minaran'i Jesosy mitenena aminay fa teandreny feo anao zay amin'ny alalan'ny teny tario zay fa tsy mahefa nininy zay natafasaraka aminao ianao no antony zao fotoana izao ianao no antony teny mitenena Jehova miaino mpanomponao amen dia amen aniotsika dia mbola hitoetrano mikasika momba ny tontolo ny fahasoavana sy ny fanomezany ampinoana ampiorenana ny finoatsika hiatretsika ny andavanandrom-piainantsika ray manontolo mba fantatsika ve fa Andriamanitra dia fantany fa misy zavatra tsy vitantsika mihitsiny fa ilantsika ny fanampiany ary ny mahatonga azy nanome ny fanahany dia misy zavatra fantany fa tsy afaka ny possible hoe hitranga eo amin'ny fiainana maha-olombelona azo vahany eo amin'ny dingana maha-olombelona fa tena tsy maintsy izy Andriamanitra no mahavita an'izay zavatra zay ary zay zavatra zay ny valim-panontaniana amin'le sarotra atao anatin'ny saina nandritry ny fotoana maro be hoe inona ary ny tokony ataoko rehefa misy zavatra tsy takatry ny saina lalovako eo amin'ny fiainako zay secret zay no zarain'androany atonga amin'ny fiainana ho sucré ary indrindra efara tsy maintsy ho succès nao io jerentsika kely fa ny fanamasina dia rehefa miasa dia mamadika andreo endrika fahasarotana rehetra ho tonga zavatra mora atao zany daholo ny zavatra hitako ato anatin'ny baiboly aloha rehefa mandinika ny zavatra ny fahaiza-man'Andriamanitra dia zavatra faran'izay fomba tsotra miainga avy ao amin'ny teny le izy dia avadiky ny fanao tonga fanambarana le izy na révélation ao anatinao dia tonga mamelona ny fahatokiana sy fanantenana ao anatinao le izy dia lasa midina amin'izay ny ositra mietsika le hery ny men'Andriamanitra dia miasa ny ositr'Andriamanitra mamadika an'le fanambarana ho tonga vokatra azo sapaitanana zay aloha zany le lalana sy kisarisary hitondrako ny saintsika ao anatin'le hoe Andriamanitra miasa mamadika ny fahasarotana ho tonga vokatra azo efaina mora foana eo amin'ny fiainana dia misy foana ny surprise hoentin'ny devoly ratsy atao hoe zava-miafy ny faharatsiana be dia be ny olona tratra ny fahakiviana tratra ny firaviravitanana ary nendray ara te hamono teny zany no zavatra misy eo amin'ny fiainana sy ny zavatsarotra lalovana iza ny tompona antoko ambadika zany raha fantatrao Satana raha mbola misy eto ambonin'ny tany ny zava-miafy ny faharatsiana zay manapina ny lalakarian'ny olona ho any amin'ny famoiza-po dia te ilaza aminao koa amin'ity zavatra anankiray ity misy ihany koa zava-miafy ny fahatsarana zay mahamaha ny fomba faran'izay tsotra zay heverinao fa fahasarotana mitranga eo amin'ny fiainana ary io indrindra n'ity an'io marain'ity ny tiako ho lalina sy idirina lalindalina kokoa satria tsy tonga eto ahitanisa hoe ohatrin'izy ny hamafy ny fiainana fa te hizara aminao hoe ohatrin'inona ny fahamoran'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra fantatrareo ve fa rehefa novana fo Kaleba sy Josua dia lasa nahitany Kananita zay goavambe ho toy ny mofo azo hoanina mahafantatrareo ve fa manova ny fomba fijery sy ny fomba fitsainana mihitsy aloha ny fanamasina vo afaka hanova zavatra eo amin'ny fiainanao ka ny problème tsy eo zavatra io no miziriziry fa ny sainao ny tsy mety rehefa miditra ao anatinao ny fanamasina ka miteny amintsika Andriamanitra zavatra anankiray eketsika le izy afaka ny anapaka ao anatin'ny fotsika dia zao ny zavatra tsy maintsy mitranga orin'izay miova ny fomba fijerinao lasa ohatran'ny Josua ianao ohatran'ny Kaleba miova koa ny fomba fisainao dia ohatsy Andriamanitra manamarina fotsiny Josua sy Kaleba ny tiako satria manaiky izy ho animeny fanamasina etsehany fanamasina dia zao le zavatra mitranga nao ny antsika hijery zavatra kely sady foy nefa mazava be
sainao ne io fanahy rehefa tonga atao anatsika de lasa mitondra fahalalana, mitondra ny fahalalàn'Andriamanitra. Mba fantatrareo hoe fahalalàn'Andriamanitra atao amin'ny fanan'Andriamanitra ao amin'ny boky Genesis toko voalohany miteny Andriamanitra. De aveo ny fanahy masina mbomba teo ambonin'ny aizina foana ny tany fa lasa ny fanahy masina namoaka n'le mazava avy ao anaty aizina. Tanareo ny fanan'Andriamanitra ao amin'ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ny herin'Andriamanitra, fahefan'Andriamanitra, fahaiza-manao n'Andriamanitra. Ny fanahy masina zany rehefa miasa amin'ny alalan'ny olona anankiray de amadika an'le olona tsotra ho tonga olona manan-danja velona be, aseho amin'ny fahefana, ajorony amin'ny fanapahana, satria tsy le olona tsony zay fa le Andriamanitra miasa ao aminy miseho ety velony amin'ny alalan'ny fanahiny. Sainy kely ty zavatra anankiray ty, tsisy fanahy hita maso zany toy ny rivotra, satria nanome fanoharana fanahy masina toy ny rivotra Andriamanitra. Tsisy fanahy hita maso fa toy ny rivotra tsy hita maso avokoa ny fanahy. Fa zao aseho eto tany amin'ny alalanao ny fanahy masina, satria tepolo ny fanahy masina amin'ny vatanao. De tretany hoe ny fanahy tsy hita maso fenao no hita maso. Iseho ny fanahy masina, aneho ny fanahy masina ety ivelany zay programa tia ny fanahy masina tokony ataony. Zany mahatonga antsika ne tsy mitsahatra manome voninahitra n'Andriamanitra, satria tsy avy amintsika ny hery, satria tsy avy amintsika ny fahendrena, tsy avy amintsika ny fahalalana ry havako fa avy amin' Jesosy ny fahalalana avy amin' Jesosy ny fahefana ary avy amin' Jesosy ny fanapahana. Rehefa nateraka indray ianao de ao anatinao io fanahy io ary ny fisehony amin'ny fahalalana tsy fahazava-tsaina de hitasotro amin'ny bokin'ny Daniela toko 5 ny 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Ny zavatra nisy de zao lasa nametraka ny Daniela teo amin'ny toerana ambony lavitra no mpanapaka rehetra tao Babilôna ny fananany an'io fanahy io, satria rehefa nanofo ny mpanjaka Nebokadnezara ka tsy afaka nandika ny nofony, rehefa tsisy nalala de zao lasa ny asa saina ny olokeny rehetra tao Babilôna nylaza tamin'ny mpanjaka hoe tsisy hevitra fa misy olona anankiray izay ihany tsy misy afa-tsy izy rery no afaka manana ny valiny manoloan'io fahasarotana io, satria etretany ety nanofo ny mpanjaka sady tsy tadidiny le nofy ny tino adika. Fa rehefa tsisy mamaly zay de tapa-do daholo zay milaza fa olokendreo amin'ny tanàna raha ohatra ka tsy mahatadidy an'le nofony zay tsy hitany sady tsy fanta. Eritreretanareo ne io fanahy io rehefa ao anatinao de ohatran'ny fisehony tao amin'ny Daniela samborony fanahy masina le nofo tsisy nahatadidy. Daniela tsy hoe nanofy an'io nofo io fa Nebokadnezara fa tsy maintsy samborony fanahy masina aloha le nofy de nampahafantariny any Daniela. De aveo ndray tsy hoe tsy vitan'izay fotsiny fa izy rehefa manomboka asa tsara de mamarana nampahafantariny any Daniela ny dikany. Eny hoe tsisy sekoly andaotsika hianatra momba ny rêve, hianatra momba ny nofy. De miara-matory aloha ny mpampianatra sy ny mpianatra ray matory de ina daholo ny hitanareo. De rehefa aveo am'izay tsisy de hoe tantarao nofoko teo tsisy an'izany sekoly zany. Zay mahatonga milaza tsy fianarana le izy fa don, fanomezana le izy, fanomezana avy any ambony avy amin'ny ray ny fahazavana. Izy nampianatra an'Andriamanitra, tsisy nampianatra Andriamanitra fa ny fahaiza manao n'Andriamanitra no nomeny anao ao anatinao tamin'ny alalan'ny fanahy. De zao izy no manetsika azy miasa amin'ny alalanao rehefa mino azy ianao ka mahatoky azy. Ary zay mahatonga atsika tsy afaky nilaza hoe zany marani-tsaina indrindra no natafavoaka amin'ny baolina, tsy ianao io na iza n'iza mpanompon'Andriamanitra milaza an'izany de fahadisoana fa tsy avy amintsika le izy, tsy isika le izy fa Andriamanitra miasa atao anatsika de miseho amin'ny alalantsika, satria nanaiky tsika eo ateraka indray nanao tamin'ny fanekena de tonga vatana tepolo ny fanahy masina. Ianao manaiky amin'ny fomba tsotra, Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsotra mamamy fahasarotana rehetra amin'ny alalanao. De fatara dingany anankiray faharoa misy ny atao hoe fanahin'ny hery. Io fanahin'ny hery io de fanahin'ny tanjaka. Ndolo itsika isainy mba azonao very koa fa ny Genesis toko 4:20 manomboka amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 5:20 Abrahama efa antitra Abrahama nefa mbola efa 90 taona izy tamin'io amin'io Genesis toko 4:20 nefa mbola nanafika Abrahama nanana stratégie d'attaque tena ohatrany hoe nanana planina mbola matsilo saina be, nahentsika izy namerina fananana babo olona babo vita namerina lota ndray lasa ohatrany hoe napiny ary izy tsisy maty na ray ary. Ny antony de tsotra fa nanotanjaka avy amin'Andriamanitra mba hafantatra hoe Mosesy tamin'ny 20 taona fa 20 taona vao nanomboka ny fadian'ny 70 andro 70 alina nefa tsy maty.
teo tendrombohitra Sinay mba azotsika veriko ave fa Mosesy rery nandeha niakatra teny tendrombohitra tamin'ny 20 taonany nefany tsisy hoe tsisy ny bata nandevona na reraka sy kopaka be na jamba fa izy rery no niakatra tendrombohitra de maty tany tendrombohitra rery tany mba afantatra hoe fa rehefa miasy io fanahy hery io de Marta rery eo amin'ny jaona 2:1 no nanilika rangolahy tamin'ny tanan'ila fantatrareo ny tanan'ila hoy Jesosy hoe Marta esoro ny vata de ny tanan'ilany a niazona niorona ohatr' zao ozy navaliny membo izay de ny tanan'ilany a nanosika an'le varavaram-pasana le rangolahy be iny hitanareo vao nyteny Jesosy de niditra tao amin'ny Marta le hery na ahafahany Marta nanosika an'le rangolahy fanahy ny hery mba fantatsika tsara ve fa io fanahy io no napahatanjaka any Sara sy 10 taona afaka nanena niteraka ny Isaka. Alleluia. Ka za teteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy io fanahy ny hery io rehefa ao anatinao de afaka hanova ny tontolo rehetra mombanao. Ninona fahanterina rehetra misy eo amin'ny vatanao rehefa tonga ny herina 100 taona ry Abraham mbola afaka niteraka ihany izy. Zao aza manaiky ny atory amin'ny 7 maraina fa reraky ny asa fa ny fahaketrarana sy fahatoriana amin'ny 7 de fahavaliny anjara voatendry. Grâce matinée fahavaliny anjara voatendry. Aza vela torotoro ny masonao fa de mbola misy hery ao anatinao miasamba isotsinjainao rapitso amin'ny fahatsarana zany miazakazana amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana meo tsara indrindra ho an'Andriamanitra amin'ny fiainao ray manontolo fa meny ao anatinao ny fanahy ahefanao zavatra mihoatra no ny fatakaran'ny sainao sy ny zavatra azonao heverina. Efesiana 2:20 milaza an'izany ihany koa ny Baiboly. Raha tianao io fanahy io anapaka ao anatinao nde tsika hivavaka raha isoagny an'i Jesosy zay tsy manana an'i Jesosy tsy manana ny fanan'Andriamanitra mandangy zay milaza fa mahafeno fanahy masina nefa tsy manana an'i Jesosy ary tsy mino azy. Lay Andriamanitra zanaka atao hoe Jesosy Kristy ny tompon'antoka ampidina ny fanahy ao anatinao ary amin'ny alalany satria nateraka indray ianao de ao anatinao koa zany fanahy zany. Vavaka asika ray ny anaran'i Jesosy fantatry fa velona ianao velona mandrakizay ny fanahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zanakao de afaka ny anapaka atao natoko zany fanahy zany. Raisiko Jesosy atao poko ho tompoko sy mpamonjy ny fiainako manokana. Misaotra androany tompo fa miasa eo amin'ny fiainako ianao ary velona atao natoko ny fanahinao makasitraka anao fa afaka nitranga ny fahatsarana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Anio hitako ny voninahitra ao manjaka amin'ny asako amin'ny ankonako amin'ny ataoko rehetra ny sanaty eo amin'ny fiainako manokana fa anao atompo mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aleluia tompoko tain'Andriamanitra. Jesosy sy tonga anamarina zava-misy eo fiainanao fa tonga hitondra vahaolana manoloana ny zava-misy manahirana anao izy. Androany arivo zay zavatra hitanga tsy dia Jesosy androany arivo dia mafeana Jesosy. Halleluia. Halleluia. Tenena misy hery ao tenin'Andriamanitra. Hery afaka anova ny zava-misy ho tonga tsy misy. Afaka tonga tsy misy ho tonga misy. Firin'ino fa marina zany asanao tantanao tena firinao fa marina zany. Ayayayaya androany arivo ianao mody miaraka amin'ny anjaranao eny am-pelam-tanàn'Andriamanitra Jesosy. Halleluia. Ho teny velona mivantana andraisanao fahatsapana sy fanastanana eo no eo averana eo no eo averana eo no eo zama hirata mbona hiteny marena satria Jesosy zay rasalana mirasona mafeana Jesosy. Finaritra indray zay anio amin'ny alalan'ity fandaran'ity ho an'ny voaka malagasy tokantrano tsirairay avy na ny avaratra na ny atsimo na ny andrefana na ny atsinanana io manahiatrika ny fanatren'Andriamanitra miaraka tsika mianakavy akory aby nareo any avaratra any ny any atsimo ny andrefana salama aby tsika ho tahiny Jesosy tsika rehetra. Tiako ny milaza aminao zay rehetra tonga teo amin'ny fanatrehany tsy toa